Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbola tsaratsika jiaby zay mitandresy magnaraka trany ity onjam-peotsika radio Fanery Maria, radio manambatra atsika olo araiky ity amin'izao fotoagna izao. Tonga amin'ny fotoana zay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mpagnaintsika eto amin'ity onjam-peotsika radio Fanery Maria ty atsika naiza ny toerana misy atsika amin'izao fotoagna izao. Agnatiny vanim-potoanany karima atsika, vanim-potoana araiky omeny eglizantsika ibebahana sy anaovana asa fiantrana. Koa toizantsika noho izany ireo ezaka telo lehibe izay anentanany eglizantsika misimisy kokoa amin'izao fotoagna izao dia ny mivavaka sy mifady anina ary manao ny asa fiantrana. Amin'ity alahady faharoa amin'ny karimy ity dia omeny eglizy loahevitra atsika dia ny hoe voantso ho an'ny fanantenana isika. Oenointsika sy oraisintsika ampinoana ary ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady faharoa ny karimy taona 2024 ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Boky Genèse. Tamin'izany andro izany, Andriamanitra nanao tamin'ny Abrahama hoe: miala amin'ny taninao sy amin'ny fianakavianao ary amin'ny tranondrainao mba hoany amin'ny tany asehoko anao. Izaho ahatonga anao ho firenena lehibe sy hitsodrananao ary ampanandaza ny anaranao. Ho tonga fanasoavana ianao, ny manasoanao ho asoavaka, ny manozona anao ho zonika, ary aminao no anasoavana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia niainga i Abrahama araka ny tenin'ny Tompo taminy, ary niara-nandeha taminy koa i Lota. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Viva o
voafidy Andriamanitra avitsoka ny tompo andrano azy mpiandranao vahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andrano azy mpiandranao Vini valikao bini tu Si vonzitsika Si vonzitsika Teamakeo alamisao Jirasiakara karazazi Fa izy Andriamanitra sady to Manjakanileo Andriamanika Belatanani Jazidua Vivahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andrano azy mpiandranao Vivahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andrano azy mpiandranao Aza de mafotony tany ane Tany meriva Azanareo de mitsapahay Nefa nahitany asa vitako Titaranako ty 40 taona Natokana tezitray Okafania sy toko ity Mety alala ny tena lalako Vivahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andrano azy mpiandranao Vivahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andrano azy mpiandranao Vaky teny masina faharoa taratasy faharoa ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny Timote ry havako malala oka ianao iara-mijaly amiko noho ny evanjely sy ankina amin'ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy noho ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomeny antsika tao amin'ny Kristy Jesua talohan'ny taona rehetra sy nahariary ny ankehitriny tamin'ny sehoan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika ilaina napoana ny fahafatesina sy nanambara ny fiainana matsy fahalovana tamin'ny evanjely izany ary ny tenin'ny Tompo isorina ny Andriamanitra Ombatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany evanjely masina nosoratany masinda Matio voninahitra ny eo anao ry Tompo tamin'ny zanandro zany nalainy Jesosy i Piera sy Jakoba ary Joany rahalainy ka nentiny nitokana tany tendrombohitra avo dia niova tare teo anatrehany izy ka nitavany namirapiritra tahaka ny masoandro ny fitafiany ny tongany fotsy mangatsakatsaka tahaka ny fahazavana ary ndreo niseho tamin'izy ireo Moizy sy Elia niresaka tamin'i Jesosy
dia niteny Piera nilaza tamin'i Jesosy nanao hoe: tompoko, mahafinaritra ny mitoetra aty, ka raha sitrakao andeha anao lay 3 aty, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy, ary ny iray ho an'i Elia. Fa raha mbola niteny izy dia indry nisy rahona mazava nanarona azy reo. Ary injao nisy feo avy tamin'io rahona io nanao hoe: itio no zanako malalako izay sitrako indrindra, enoy izy. No nandre zany ny mpianatra dia lavo ny ankoka sy natahotra indrindra. Fa nanato azy Jesosy dia nanoina azy ka nanao taminy hoe: mitsangana fa aza matahotra. No niandrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery. Ary fanidina avy tany an-tendrombohitra izy dia hoy Jesosy nanjara azy ireo: aza milaza na amin'ny iza izay vao hitanareo, ambara mpitsangana ny zanak'olona ho velona. Izany ary ny teny ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, ny liturgie asan'Andriamanitra raha adika teny malalaka dia araky ny fahafantatsika dia entiny eglizy ampianarana antsika ivelona ny finoana ka ankalaza an'Andriamanitra. Izany hoe ny finoana tokony entsika ankalazaina an'Andriamanitra. Ka amin'izao karemy zao araky nefa nanoritatsika azy dia ady sady dia mitondratsika mipaka. Ary zay no tiany ny liturgie asongadina mandritra izao vanim-potoana ny paka izao, satria raha miara-maty amin'ny Kristy zay le ady zay amin'ny fahotana isika dia hiara hisangana aminy ary iroso amin'ny fiainam-baovao. Ary zay ny dia ady amin'ny fahotana no iainantsika an'izao karemy zao mba hiara hisangana amin'ny Kristy tokoa isika ary miara-dia ho any mipaka fisanganan'ny Kristy ho velona. Ka ny liturgie fandrindra ireo vakiteny arosiny eglizy ho eno isika dia natao anampy isika hiatrika izany ady izany ary iroso amin'izany dia izany mba sy ho very fanantenanitsika. Ka izay indrindra ary ry kristianina ava malala, fantasika fa mety ho mafy ny ady atrehana ary mety sy zaka ny dia satria mavesatra. Ka narosiny eglizy ho fampianaranao antsika amin'izao alahady faharoan'ny karemy izao ny ireo vakiteny anampy isika sahady ho velona fanantenana. Ary araky ny averimberitsika koa dia aoka isika ho isika mamerimberina azy tandremo dia sady atrehana isika ny rasy ny fahotana no hiadina fa sy ny olona naoviana ho isika. Ka torak'izany koa tandremo diso lalana isika satria maro amin'izao ny déviation no ny fahasarotan'ny fiainana. Ka tokana nefa ny lalana azo antoka dia Jesosy lay nilaza hoe
lalana sy famarinana ary fiainana. Ka izany indrindra no tiany liturgia asongadina ary amin'izao alahady faharoany karemy izao fa nitanjona miandry antsika dia Kristiny sangako velona fiavozana no andrasa asika ho vokatry n'izany mba ho fiainam-baovao no fiainantsika ary fiainana tsara ary izay ihany koa no andrasa asika amin'izao synôda tanterahisika izao synôda fahafito fizanonana faefatra ka io fizanonana faefatra io izay andresasika tanana dia anampy asika ary amin'izay fiainam-baovao zay ary zay ihany koa no antenain'ny firenensika amin'izao firososika amin'ny fiavozana izao ka nantanterahasika any concertation nationale na fikondoam-pirenena ka ametrahasika rafi-piainana vaovao ka anampy asika ahitany fivelarana araky fivelarany maholona sy ny olona manontolo ka izay indrindra ry kristiana havana amin'izao alahady faharoa amin'ny karem'izao dia atolotra ny eglizy ny fiovan'i Jesosy tare teo tendrombohitra nasehon'i Jesosy tamin'ny mpianana koa izay fiovany tare izay anampy ireo mpianatra na dia ho mafy aza ny ady ary azagaga sika amintsika miatrika ny synôda izao sika miatrika an'izao fiavozana amin'ny firenena izao raha mafy izay ka amba tsy akivy ny mpianatra tamin'izay fotoana izay eo anoloan'ny fizaliana sy ny famatsiana azy izay noraisina ho tompo amin'ny lakroa ary ny fahafatesany dia mba sy ho kivy izy ireo dia natolotra ny Jesosy ho azy ireo ary ho antsika ihany koa ny fiovana tare ry kristiana havana amin'izao lahady faharoa zao tokoa ary dia tiany eglizy ho feno fanantenantsika izany ny vokatra andrasa asika amin'izao paka homanitsika izao araky ny endritsika tamin'ny evanjely dia miara-dalana amintsika tokoa Jesosy sy Jesosy lavitra Jesosy andriamanitsika fa olona velona sy lavitra asika miaraka amintsika mamakivaky an'izao karem'izao ka hitondra antsika amin'izany fanantenana izany dia ny fiovantsika ho tsara ho fiovantsika ho soa ao amin'ny fiadanan'i Kristy ao anatin'ny fihavanana vokatry n'izy nitsangako velona lay fihavanana sady kristianina no malagasy ka no ary lay fisanganiko velona fihavanana antenaintsika ary zay no antenaintsika ihany koa amin'izao ezaka ataon'ny firenena izao ka noho izany ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainantsika tsy mikombona zay fiovana amin'i Jesosy izay fa misokatra amin'ny rehetra ka isika koa no asoina ary iraina asaina hitondra n'izay fanantenana izay amin'ny mpiarabelona ka raha atao amin'ny teny hafa izany rehetra izany dia isika izao no Kristy mpiarabelona amin'ny manodidina asika ka dingana sy maintsy tanterahisika ary zay indrindra no nataon'ireo mpianatra ary na ny famantarana manodidina an'izay fiovana tare izay dia anampy asika fa sy maintsy miakatra asika sy mahazo mitondra fiainana mirehefarehefa ary ho antsika aeto anivon'ny diocese dia fantatra asika ny antony zany anaova asika ny pèlerinage la montagne amin'ny toerana maro amin'ny eglizy iraky sy raikiraiky anambara asika n'izay fiakarana miaraka amin'ny Jesosy ka manantena asika iny miakatra iny dia mba miova ao amin'ny Jesosy ny fiainantsika ka fataro ary ry kristiana havana fa ao amin'ny Jesosy sy amin'ilay lalany ary miaraka aminy no ahafahasika miova tanteraka tokoa iova ny fiainansika tahaka ny ansony n'Andriamanitra ny Abrahama ao amin'ny vakiteny voalohany no anson'Andriamanitra sika rehetra koa ry kristiana havana ary mitondra amin'izay fiavozana izay ensika
i abrahama no anarany teo am-piandohana araky ny voalazany vakiteny voalohany omenin'andriamanitra anarana vaovao izy ka lasa abrahama izay midika fiavozana satria nisy dingam-piainana nataony ary izay ihany koa no antena itsika amin'izao karemizao amin'izao fanatanterantsika ny sinoda izao amin'izao firosoan'ny firenena amin'ny fanaovana ny fikandoam-pirenena ka tahaka ny abrahama niala tamin'ny tany nisy azy teo aloha ka nentin'andriamanitra amin'ny tanina mpanantenana dia izay ihany koa no andrasasika raha feno finoana sika ary amin'ny alalany sy miaraka amin'ny Jesosy ary ao aminy no ahafahantsika miroso amin'izany fiavozana izany. Izay indrindra no ambarany vakiteny voalohany ka ho indrindra ny bokyny Genèse izay manambarany izay dingam-piainany Abrahama izay tamin'izany andro izany Andriamanitra nanao tamin'ny Abrahama miala amin'ny taninao sy amin'ny fianakavianao ary amin'ny tranondrainao mba ho any amin'ny tany asehoko anao ka izany tokoa sy maintsy manao dingana isika miala amin'ny rasy ka io no ady sy maintsy atrehana mandeha amin'ny tanina mpanantenana ary dia io ny dia izay sy maintsy tantera isika olo raika koa sy maintsy miezaka miala amin'izao fiainana mamatipatotra ansika zao vokatry ny fahotana vokatry ny fiainantsika sy mahay mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary nanapotika ny fifandraisansika ho isika noho izay fahotana izay fifandraisana amin'ny zavaboary fifandraisana amintsika samitsika fifandraisana amin'ny olombelona mbola tsy mahay miarabelona amin'ny Jesosy isika ka mahatonga sika misy zavatra maro mamatipatotra ka andevoziny fahotana isika izany no antsoiny eglizy ansika mandritra n'izao karemizao hiala amin'ny fiainana sy zarizary ka tena ady misy no atrehana amin'izany ka iroso amin'ny fiainam-baovao ny baka ka izay lay dia sy maintsy tantera isika ry kristianina havana voalazany masinday Paoly amin'ny vakiteny faharoa raha mananatra ny Timote zanany izy ary dia mitodika amintsika ihany koa aoka iombona amin'ny Jesosy tokoa isika raha te hahita an'izay fiavozana izay dia izy Jesosy no hitondra antsika amin'ny tena fiainana hitondra asika amin'izay fiainam-baovao izay ialansika amin'ny fahafatesana amin'ny fahalovana ka hidirantsika amin'ny fiainam-baovao entiny paka dia Kristy sangako velona nandresiny rasy ka izany no banjintsika ao amin'ny evanjely amin'ny Jesosy miova tare i Kristy niakatra ny tendrombohitra miaraka amin'ny Piera sy Jakoba ary Joany niova tare manambara sahady ny paka ry kristianina havana mianso asika i Kristy amin'izao lahady faharoa izy ny karemizao mianso asika ny eglizy mba sy hirefarefa isika ka isangana ary ny fisanganana dia manambara ny mahaolona ka ndao ary ry kristianina havana hiaraka amin'ny Kristy ampiakatra ny fiainantsika efa mampasiaro asika sahady ny pelerinage any amin'ny montagne de Français zany rehetra zany no isika miara-dalana amin'ny Kristy izany ny dikany lalan'ny azo fizaliana atao sika mandritra ny pelerinage io ka novasika ezaka hiala ny fiainana sy zarizary ka hiditra amin'ny fiainana vaovao ka aoka hiala hiady ny herisetra sy ny fanampiteny isan-karazany eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana ny fiainan'ny fiarahamonina ny tanindrazasika ny diosesika fa mba hiarabelona amin'ny Kristy sika na dia mafy aza ny famolahantena hitasika zany amin'ny sika miakatra makany amin'ny la montagne miakatra sika tahaka ny Jakoba sy Piera ary Joany ka nahita ny Jesosy niova tare izy ireo ka faly ary nangataka aza tompo hoy Piera mahafinaritra ny toetra ty ka raha sitrakao ndeha anao lay telo ny ray ho anao ny ray ho an'i Moizy ary ny ray ho an'i Elia ry kristianina havana hiova tokoa aneny fosika raha
miarabelona am Jesosy isika satria izy lay mpiarabelona sy mpiaradalana amitsika noloarano ny asoavana rehetra ka mampiova ny fiainansika. Mahafinaritra ary mahafaly ny miaramonina amin'izay mipetraka miaraka amintsika satria hafaliana sy hazavan'i Kristy no manilo asika sy ny fitiavan'i Kristy no manaintana asika ary zany no andrasa asika amin'izao fiomanantsika mipaka izao ary dia izay ihany koa no andrasa asika amin'ny fanatanterahasika ny synôda izao mba ho pentekoty vaovao ka raha izay ihany koa ho an'ny firenentsika amin'izao fikonandoam-pirenena izao. Inona ary no lalana ahafahantsika hiova amin'izao ady sy dia ataosika izao? Inona no andrasa asika fa indrindra asika araka ny voalaza teo miatrika ny synôda sy ny fiavozana eo amin'ny firenena enitsika tamin'ny evanjely androany izay nolazain'Andriamanitra ka izay ihany koa ny sy maintsy hoeno isika. Dia sinona zany fa raha mbola niteny izy hoy ny evanjely dia indro nisy raona manazava nanarona azy ireo ary nizao ny feo avy tamin'ny raona nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako indrindra eno izy. Ao ary zany no lakilen'ny fiainana sy ny fiavozana raha tena manira an'izay fiavozana izay isika ary anana an'izay fiavozana hoentin'ny mpaka izay. Sy inona no lalana ary fa ny fahaizantsika miaino an'ny Kristy, miaino ny mpiarabelona amintsika. Mamerimberina matetika isika milaza hoe aoka isika andray sy hamaky ny Baiboly satria ao no ahitasika ny tenin'Andriamanitra ka hodiniansika satria io no anilo ansika. Aoka isika hivavaka, oka ho fianakaviana eglizy kely mivavaka manompo. Izany no maha eglizy eglizy mivavaka mandray ny tenin'Andriamanitra, mandray ny tenan'ny Kristy. Izany no eglizy mivavaka. Izany no mahatonga asika araka ny sorodalana pastoraly eto amin'ny dioseza mandray ny andro sabosy ho andro ny fianakaviana raha mivavaka amin'ny Masiny Maria lay nahay nandray ny tenin'Andriamanitra. Ry kristianina havana, raha miaino an'ny Kristy tenin'Andriamanitra isika dia izy lay mpiarabelona amintsika ka tadiditsika ny vokatry n'izany ho an'ny mpianatra ny teny tany Emaosy, ireo mpianatra raha nandray ny tenin'Andriamanitra dia nirehidrehitra ny fony. Ka izay ihany koa oka isika amin'izao karemy izay anaovasika ny ady sy ny dia mba hiaraka amin'ny Jesosy isika, izy miaradalana amintsika, izy miarabelona amintsika ka hiaraka hiakatra ny tendrombohitra koa isika ka hiala amin'ireny herisetra sy ny etraketraka maro ireny ka amin'izay hitoetra ao amintsika tokoa i Jesosy ka zary ho chapelle olona isika sy ilay chapelle ivavahantsika chapelle ny famindrapo sony fa isika no chapelle olona mitondra ny famindrapon'Andriamanitra mpiarabelona amintsika. Nefa aoko ho sapasika ry kristianina havana fa ny zao tontolo manodidina asika amin'izao andro ianasika izao dia efa niova ka tena sarotra tokoa ny fiainona. Matetika isika no milaza hoe raha misy vanim-potoana tena misy écouteur amin'ny sofin'olona maro dia zao andro izao kanefa écouteur sy enona ny hafa fa enona ny tena ka io no manapotika asika ka se hita fiavozana isika ka aokary ho ararotsika izao kare mitondra mipaka antena isika ampiova ny fiainansika izao mba hibebaka isika ka tena fampieno ary zany no ilaina ny synôda sehatra ahafahasika mifampieno ary zany no ilaina ny fikonandoam-pirenena sehatra ahafahasika miaino. Ry Jesosy Tompo niova tare teo masiny mpianatra ianao mba sy hakivy azy ireo amin'ny ady sy ny dia makany amipaka sy maintsy mandalo amin'ny azo fizaliana ka ampio zahay sy raviravin-tanana sy ataotra fa atokony fahasoavanao ka ararotinay tokoa izao fotoana izao iarahanay hiakatra aminao
ampiakatra ny fiainanay izahay ka hiala amin'ny fitiavatena, ny fialonana, ny avinavina izay mahatonga ny herisetra sy ireny fanampitehana maro isan-karazany ka hampanjaka kosa ny tena fifankatiavana, amafy ny rariny sy ny hisiny, amafy ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka hitondranay tokoa amin'ny fiavozana na dia tsy maintsy mandalo amin'ny azo fizaliana azy ka ho fo vaovao no entinay mankalaza ny Paka ka mandalo amin'ny zavatra mamatipatotra anay, mandalo amin'ny fanadevozan'ny fahotana fa iroso kosa amaly ny ansonao tahaka ny Abrahama hiala amin'ny fiainana tranainy ka hiditra amin'ny fiainam-baovao amin'izao Paka izao. Mahatokony fahasoavanao sy ny fanampianao izahay, Masiny Maria ireny mivavao anay mba hivelona araka ny voalazan'ny Carlo Acutis, araka ny voalazan'ny Masinday Carlo Acutis hoe ny fanamasinam-piainana dia sy dingana fanangonana fa fanesorana, miainana izao mba hanomezana toerana n'Andriamanitra. Masinday Josefo ray mpiaron'ny eglizy tokoa ianao ka mivavao ny fianakaviana mba hahay anararoatra izao karemy izao ampandroso an'i Jesoa ka ho afaka hiova tanteraka tokoa ka ahay amafy fiadanana, afaliana ary fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.